Tontolo iainana nidina tany amin'ny commune Bonamary Mahajanga ny avy ao amin'ny ministera ny Jono sy ny Harena anaty rano amin'ny fanarenana ny Alahonko hoy namana Gérald Ratsimbazavy. Mahery ny fito-polisan-jaton'ny mponina ato amin'ny commune ambanivohitra Bonamary dia mpanjono avokoa raha 300 tamin'ny taona 2010 noho ny fikatoanan'ireo orinasa teto. Ity toerana ity no mamatsy ny 400 ny hazandrano ilain'ny Mahajanga ary manampy betsaka amin'ny filan'ny Madagasikara sy ny ahondrana any ivelany. Mihena ny hazandranomasina miakatra amin'izao fotoana izao no ny fampotehany tontolo iainana ka miarikary amin'izany ny fandringanana ny Alahonko amin'ny famokarana soagrasy ao Belibaka sy ny famboarana arina fandrehatra ankoatra ny fampiasana diso tafahoatra ity karazan-kazo an-dranomasina ity. Io laso ao Belibaka de aty no angalana kitay andrahoana anazy. Reo avy any Marivoay de aty reo no maka ny kitay andrahoana sakafo. Nisy zany fiaraha-miasa amindreo amin'ny foresany misy voasambotra tany Majunga noho ny fanentanana mafy be zay nataon'ny ben'ny tanàna maro. Fa zay zany fa misy dina zay niraisan'ireo VOI ireo amin'ny fanenjena zay olona tratra mikasika an'izany. 500 hektara ny ezaka vita tamin'ny taon-dasa amin'ny fanatevenana Alahonko ary hampitomboana avo 3 heny izany ato anatin'ny 2 taona. Tanjon'ny ministeran'ny Jono amin'izao fotoana izao ny fitantanana maharitra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ety fotony mba hanokafana misimisy kokoa ny lalam-piariana hahazoany ny vahoaka malagasy tombotsoa amin'ny morontsiraka mahery ny 305 kilometatra. Tandomdozy izy io ankehitriny ary manana didy isika rehetrarehetra indrindra ny ministera tompon'andraikitra moa zany miaraka amin'ireo mpamatsy vola RSPRNena zany toy ny banque Saint-Pyrénéen izay manohana ny etsika fiatandrovana amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Andaotsika samy anentana ny mponina ety fotony mba hiaro ity Alahonko ity raha tsy haitsika ny mandanjalanja ny fitantanana izany zavatra izany ety fotony tsy afaka itsika hiady amin'ilay tsy fanjarian-tsakafo, hiady amin'ny fahantrana ary tsy afaka hiaro io lalam-piariana zay mamelona mponina betsaka io satria isan'ny fivoy iray mampiakatra ny arikarena be eto Madagasikara ny arena anaty rano sy ny Jono. Ny arahan'ny rohotra ny rehetra teto amin'ny fokotany namboan'io commune ambanivohitra Bonamary Mahajanga namboly Alahonko hanatevenana ny 100 hektara efa vita ny vondron'olona ity fotony sy ny tetikasa PAZ. Hatsarain'ny ministera ny fitaovana entomana ny taleparitra ety fotony ato anatin'ny faritra Boeny Ratsilaza afa-tsy ny fanolorana vedette rapide sy ireo fitaovana maro samihafa ary ny fanampiana ireo vahoaka ety fotony indrindra ireo miaina mivantana amin'ny Jono.